Falemeramba-tsika tsirairay avy indray amin'ity talata fa 12 volana janoary ity manona fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy izay manaraka tsy tapaka an'izao fandarana izao. Nirianay amin'ity maraina ity mba azahoanao hery hatrany ary ahafahanao mifantoka be kokoa ny amin'ny fanantenana izay omeny Kristy antsika. Aloha indirantsika mofinaina an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara izay ny-danitra mbola velom-pisaona anao izahay satria mahatsiaro manana tombontsoa lehibe tokoa miaraka aminao, tsy mba very tokoa miaraka aminao ary tsy ho solafaka, tsy enjera, tsy ho lavo satria miantoraka aminao mandrakariva. Miantehatra aminao satria ianao dia mampitraka, ianao dia mitazona ary ianao dia manitsy. Eto izay ankehitriny andray ny teny avy aminao indray dia aoka ho tanolonaka tokoa ny fonay ary aoka ny herinao rerian'ny ho herinay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fitiavana ny hafa. Naraina amin'ny Efesiana 5:1 sy 2 manao toy izao anaran'i Jesosy. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka mahalala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo dia nanolora ny tena no fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho hanitra kasitrahany hamonjy antsika. Amen. Tokony hanaraka an'Andriamanitra tahaka ny zanaka mahalala ianareo, hankatoy ny fitakiana rehetra ary handeha araka ny fitiavana ny tiavan'i Kristy antsika. Ny fitiavana no nampihetsika sy nampandeha ary nampiasa an'i Kristy. Tonga izy hamihana an'izao tontolo izao amin'ny zandrim-pitiavany. Natao hanaraka ny ohatra navelan'i Kristy isika ka hanao azy modely mandra-pahatonga antsika ho tian'ny hafa tahaka ny tiavany antsika ihany koa. Tiany halatsaka ho potsika io lesona lalina momba ny fitiavana io. Rehefa natolotrareo amin'ny fitiavany tena ny fonareo dia aoka ho fotosan'i Kristy amin'ny fitiavany kosa izany. Iriny manko raha tia azy amin'ny fontsika rehetra isika e. Mampirisika koa izy ary ihany koa mandidy mihitsy azy fa tokony ho tiany hafa isika tahaka ny efa nanomezany ohatra ho antsika ihany koa. Nataony ho famantarana ny mahampianany antsika ny fitiavana. Izao ny fetra natao ho tratrarina hozy izy, mifankatiava ianareo tahaka ny tiavako anareo. Endre izany aviny sy halaliny ary koa ny velaram-pitiavana. Tsy natao ho an'ny olombitsy ny angarana manokana izany fitiavana izany fa mahatratra ny tsotra sy ny manetry tena indrindra amin'ny zavaboarin'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe arak'izay efa nataoko tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ny fitiavana sy ny fangoram-po tiany Jesosy omentsika ny hafa dia tsy misy ifandraisana amin'ny fihetseham-po diso toerana izay fandroka ho an'ny fanahy. Fitiavana tovozina avy any an-danitra mihitsy izany izay efa nanomezan'i Jesosy modely tamin'ny alalan'ny fitsipika sy ny ohatra. Impiry tokoa moa isika no mifanilika sy mifampiatakataka raha tokony aneo an'izany fitiavana izany. Ny vokany dia fanaravirana an'Andriamanitra sy tsy fahampian'ny fanandramana ihany koa ary fahasimban'ny fitomboana kristianina mihitsy aza. Ny fitiavan'i Jesosy dia fitsipika miasa ka mampifamatotra ny fo rehetra amin'ny fatoran'ny fisakaizana kristianina. Izay rehetra hiditra ny lanitra dia tsy maintsy tanteraka amin'ny fitiavana aloha dia ny ety an-tany izany satria ny an-danitra dia ny mpanavitra sy ny voavitra no hiantefan'ny fifatoantsika manokana. Izany dia asaina izany isika amin'ity maraina ity mba hizara ny fitiavana amin'ny hafa ihany koa. Atsapa aloha izao sy anao fa nomen'Andriamanitra fitiavana maimaim-poana ary fitiavana tsy misy takalony izy io ary tsy misy fepetra ihany koa fa ianao dia tiany amin'ny maha ianao anao izao. Aoka ihany koa isika hizara fitiavana amin'ny hafa amin'ny fianakaviana, amin'ny namana, eny fa na amin'ny fahavalo aza satria izany tokoa nahafantarana fa mpianatra Kristy tokoa isika. Ry Andriamanitra tsara indrinanitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teny izany. Misaotra anao ihany koa izay mampianatra anay fa
tena tokony hifankatia tokoa izahay. Aoka ny fankahalana hiala ao anatinay satria avy amin'ny ratsy izany, ary ireo rehetra tsy tomombana ao anatinay mba soloa zava-baovao Tompo, ary aoka ny fitiavana rery avy aminao no hanjaka amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy, amen. Yeah.